Any Toamasina namoy ny ainy ilay ramatoa voadaroka nandritra ny sakoroka tao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay nahafatesan'olona noho ny daroka tao anatin'ny fiara no tena imatesantsika amin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Any Antsiranana ny tokona ireo nahavita fianarana teo amin'ny école normale supérieure d'enseignement technique ENSET izay andiany faharoa amby roapolo sy roa arivo, telo amby roapolo sy roa arivo ary ireo andiany teo aloha mbola miandry asa hatramin'izao. Mitaky ny zo ho voaray amin'ny mahampampianatry ny teknika azy ireo ireto olona nahavita fianarana izay mitokona ireto. Reraky ny fampanantenana isaky ny fifanantonana amin'ireo tompon'andraikitra mahefa sy ny ministera izy ireo ary mitaraina fa mbola tsy nivoaka ny lisitry ny fandraisana izay nampanantenaina indrindra ny onjam-pandraisana faharoa sy fahatelo ho an'ny andiany fahasivy ary tsy mahazaka ny mpianatra rehetra ilay kôta 3,000 toerana izay voatondro. École normale supérieure any Toliara indray mitaky ny hamoahana ny fampahafantarana amin'ny fandraisana mpiasa ihany koa izy ireo. Nanao fanambarana tamin'iny andron'io omaly iny ireto mpianatry ny école normale supérieure ao Toliara ary mitaky ny hamoahana ny fampahafantarana fandraisana mpiasa sy ny filazana fandraisana mpiasa ho amin'ny taona 2024. Efa antaona ny fanjakana tsy ny raharaha azy ireo ka izay no antony izao hetsika izao raha ny fanazavana izay noentin'izy ireo hatrany. Eo miresaka fizahantany ao Nosy Be indray potehany faratsindalana sy ny fahalafosany sidina famandriny toerana ka mpizahatany maro no voatery nofoanana ankehitriny noho ny faratsindalana indrindra ny RN6 ho an'ny fitsidihana any Nosy Be. Mampitaraina ny lalana lafo ny tapakily raha hisidina ka atahorana ny ho avin'ny destination Nosy Be raha tsy misy fandraisana andraikitra haingana hoy ny tour opérateur raha nanaovana ny fanadihadiana tany an-toerana tany. Jiolahy raindahiny izay efa ikoizana sy naharaisana fitarenana maro tamin'ny fanendahana sy vakitrano ity lavon'ny balan'ny polisy tao Tsaramandroso ambony ny 20 aprily 2024 maraina be. Nikasa hanositra moa izy io ka izay no nahatonga ny fifandonana teo amin'ny roatonta. Vokatr' izay dia matitra drano ity jiolahy ity rehefa nifandona tamin'ny polisy izay. Andao mba sintsika resaka ny fehezany note laharana 424 bara 517 tamin'ny 12 septambra 2024 ny ahafahan'ny sekoly iray mandeha voyage d'étude. Manomboka amin'ny fangatahan-dalana izany ny fisafidianana ny fiara ny tompon'andraikitra afaka manome ny fahazahoan-dalana ny fangatoavany ray aman-dreny ny fitandremana mila atao. Mampatsiahy ihany koa fa malalaka ny safidy ho an'ny ray aman-dreny ary tsy azo terena na mivantana na ankolaka ny mpianatra sy ny ray aman-dreny amin'izay hoe tsy maintsy manao voyage d'étude izay. Natao moa izay fampatsiahivana izay satria nisy lozany tranga noho izay voyage d'étude izay tamin'ny ity herinandro ity tany Mahajanga tany ka nahafatesana zaza 5 be izao tany amin'ny ranony Antsantia izay torapasika any Mahajanga any moa izany Antsantia izany. Andao resantsika ny zavanitranga tany Toamasina tany satria mantsy fantatra fa namoy ny ainy ilay ramatoa izay voadaroka nandritra ny sakoroka tao anaty fiara fitateram-bahoaka. Nodimandry tamin'ny andron'ny sabotsy 20 aprily tamin'ny 3 ora sasany maraina ilay ramatoa voadaka tao anatin'ny sakoroka tao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka
avy any Fianareva-Tsinanana ho an'ny Toamasina tamin'ny alakamisy 12 aprily lasa teo iny. Raha ny angom-baovao, nisy mpandeha iray izay nitazona toerana 3 tamin'ny fiara fitateram-bahoaka io. 5,000 sy iray alina ariary ihany nefa ny saran-dalana izay nomeny. Tezitra ilay resevera ka naka barapinsa hamelezana io mpandeha io. Niezaka niaro tena ity farany dia nandaka saingy niantefa tany amin'ny tenda sy tratran'ilay vehivavy iray izay mpandeha hafa teo ankaikiny teo. Raha vao tonga ao Toamasina ianareo dia tonga dia mivantana any amin'ny polisy na zandary hoy ny toromariki ny mpitandro ny filaminana teo ivoloany. Nesoriny ilay mpamily teo amin'ny tompom-piantsonana tao Tanamba 5 daholy ireo mpandeha rehetra rehefa tonga tao Toamasina fa mbola maika izy ireo raha ny fanazavany hatrany. Namonjy hopitaly ilay vehivavy voadaka ary nianto tena. Nivoaka ny hopitaly izy saingy ny tombony efa niaretina rehefa tonga tany an-trano no sady nandoara ka izay no niafara tamin'izao fahafatesan'izao. Efa nanao fitaraina mikasika io tranga mahazo azy ireo saingy tsy nisy ny fandraisana andraikitra nanoloana izany hatramin'izao fotoana izao ka mbola eo am-piandrasana an'izay fandraisana andraikitra izay ireo fianakaviany ity vehivavy izay namono tena vokatry ny daka izay nahazo azy ity. Ekena fa mety tsy niantefa tany aminy ilay daka fa kosa nahavo azy ilay daka ka mety izay no nitarika amin'izao aretina nahafaty azy izao ka adidiny ireo zay mpitondra fiara sy ilay resevera araka izany ny tokony hitondra azy tany amin'ny toeram-pitsaboana ary adidin'izy ireo ihany koa ny tokony hiantoka ny lany rehetra nandritra izay fitsaboana azy izay. Ary ninona ny disadisa sy ny olana izay nisy teo amin'ny resevera sy ilay mpandeha izay dia tsy tokony hiady izy ireo fa tokony nalamina tsara ny resaka fa natao resaka n'olon-dehibe fa tsy natao amin'izay resaka herisetra izay no hoentina handaminana an'izay olana kely izay misy eo amin'ny mpandeha sy ny resevera izay. Ary ilay mpandeha kosa dia tsy tokony nanao resaka fisolokinan-kolaka tahaka an'izany satria rehefa namandrika toerana 3 ianao dia tokony nefainao izay toerana 3 izay nifandrianao izay fa tsy sanatria koa rehefa lasa nandeha ianareo dia iny fa nivadianao amin'izay ilay teny izay efa nomenao tary am-piantohana izay. Ka samy tompona andraikitra avokoa ianareo rehetra ireo, na ilay mpandeha izay tsy nandoha vola izany na ilay resevera izay nandaka izany dia samy tompona andraikitra amin'izao fahafatesana nahazo an'izao vehivavy izao ka tokony ho samborina avokoa izy ireo ary tokony hiarany lalàna avokoa. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.